manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala sy Ertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasantsika rehetra tompoko. Izay tahin'i Jehovah dia voata mandrakizay manona ny fahasoavan'ny tompo ao amintsika tsy raray avy izay manaraka hatrany izao fandarana izao sekoly baiboly manangana fiainana. Ny tenako pasteur André Alvarez ary miarabana koa pasteur Tofo. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tompoko izay manaraka n'ity fandarana ity ary dia manasanao zay ao anatin'ny minitra maromaro kely mba nanatsika anjara ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Samuel faharoa toko faharoatsika izao. Samuel faharoa toko faharoa tokoa tsika pasteur ovakitsika ity tenin'Andriamanitra dia roso isika amin'ny famakafakana sy ny fampitana ny afatr'Andriamanitra ao anatin'izay. Miloha zay nefa dia hivavaka isika ary manasanao ihany koa ary hivavaka aminay raha ohatra hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao amin'izao vanim-potoana izao dia hoe ary hivavaka isika zay hivavaka ao anao ary manana finoana fa fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Sao anao zay manana olana ihany koa, manana zavatra mahoetrina mavaka, ary ianao zay tsy manana olana ihany koa ary mahatsara hoe tahin'Andriamanitra dia vomaika ary mety dia hoe ary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao tawary. Raha eo dia miray saina zay amin'izao fotoana izao mivavaka, misy olona amin'izao fotoana izao tompo mety eo anatin'ny tsy fahasalamana ka misy ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahavezavesarana mivatany, na mety misy olona manana olana amin'izao fotoana izao. Jesosy manaraka an'ity fandarana ity. Ianao dia Andriamanitra mpanao fahagagana, Andriamanitra tsy takatry ny saina, Andriamanitra mahery. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe iza moa zao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery, Jehovah tompo maro, izy n'Andriamanitra ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala ny aretina amin'izao rahalahy zao, miala ny aretina amin'izao anabavy zao, ary ho an'ny olona zay mety mandalo olana na arakasa na arabola na aratokantrano, Andriamanitra dia hiditra tsehatra amin'ny anaran'i Jesosy ary dia iseho ny voninahitra Andriamanitra, satria Andriamanitra mpanjaka ny voninahitra. Ao koa tahina tompo zao raha lasa anabavy zao tokantrano zao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha ianatra ny Samuel toko faharoa zay Samuel faharoa toko faharoa dia mangataka ny fitariam-panahy masina tombotsaina. Aoka ny mpanomponao amin'izao fotoana izao ho fitaovana ampiasainao, ho fantsona ampiasainao hikorina ny fanafahana, hikorina ny fanasitranana, isy fahasoavana mihoatra, isy fahasoavana be dehibe hikorina amin'ny alala zao fandarana zao ary dia mandray an'izany tsiraray avy na mijery tele na mijery radio dia mandray fahasoavana fitahipana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samuel faharoa lasatsika pasteur lavalava kely ty fa avakitsika hatramin'ny farany ihany sy amin'ny andininy fa 2:30 tapany farany lasa amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanjakan'i Davida tamin'ny Joda sy ny nanjakan'i Isiboseta tamin'ny Israely ary ny edin'izy Rotota tao Gibeona. Rehefa afaka izany Davida dia nanontany tamin'i Jehovah hoe hiakatra ao any an-tanàna ny Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah tamin'ny miakara. Ary hoy Davida, any aninona ny akarako? Dia hoy izy, any Hebrona. Dia niakatra nakany Davida mba amin'ny vadiny roa dia Ahinoama Jezraelita sy Abigail le novinadiny Nabala Karmelita. Ary ny olona zay tao amin'ny Davida mba amin'ny ankonan'ireo dia samy netiny niakatra koa ka nonona tao amin'ny tanàna momba ny Hebrona izy ireo. Ary dia avy ny lehilahy tamin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranak'i Joda. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe ny olona ny Jabesa Gileada no nandevona ny Saoly
ary davida dia nanelaka olona kany amin'ny mponina ny jabezakiliada anao amin'ny hoe hotahiny jehovah ne ianareo no misoana taonareo tamin'ny saoly tomponareo tamin'ny nandravenanareo azy koa haneo famindrapo sy famarinana aminareo ne jehovah sady izao koa efa nanao zao soa zao aminareo no nanaovanareo zany zavatra izany ary ankehitriny aokapairezina neny tananareo ary eo katanjaka ianareo fa maty saoly tomponareo ary zao no misoro amin'ny firenenjody ao mpanjakany fa Abnera zanakinera komande miaramila saoly efa nakanisy boseta zanakalany saoly ka nitondra azy nakany manaina dia nampanjaka azy tao amin'ny tany Gileada sy ny Asorita sy Jezreela sy ny Efraima sy ny Benjamina ary ny Israely rehetra ary 70 taona no nahavelomanisy boseta zanaky saoly fa nisy vonanjaka tamin'ny Israely ary 10 taona no nanjakana fa ny fireneny Joda nomba ny Davida ary ny andro nanjakany Davida tao amin'ny Hebrona tamin'ny taranaky Joda dia 7 taona sy enimbolana ary Abnera zanaky Nera sy mpanompo nisy boseta zanaky saoly niala tao Manaim ka nakany Gibeona ary Joaba zanaky Zeroia sy ny mpanompony Davida nivoaka ka inonao tamin'ireo teo amorony kamory tao Gibeona ary samy mipetraka teo amin'ny lafiny kamory avy izy ary hoy Abnera tamin'ny Joaba masina ianao aoka hitsangana ny zatovanao kilalao eo anatrehantsika ary hoy Joaba aoka ary izy hitsangana dia nitsangana ka nita dia 12 lahy tamin'ny Benjamina izay nisy boseta zanaky saoly ary 12 lahy koa tamin'ny mpanompony Davida ary izy rehetra samby nifanavika ny fiabahazondoha ka nifandefo tehezana tamin'ny sabatra dia niara-ny akapoka koa izany nanaovana zany fitoerana ao Gibeona zany hoe Elkata Azorima ary mafy niady tamin'izany andro zany ary dia resy teo alohan'ny mpanompony Davida Abnera sy ny lamba amin'ny Israely ary mba teo koa izy teo lahy zanaky Zeroia dia Joaba, Abisay ary Esaela dia angatongotra tahaka gazely any anefitra ary Esaela nanentsika ny Abnera ka ny fandehany nanentsika ny Abnera dia tsy mivily akory na tamin'ny akavanana na tamin'ny akavia ary Abnera nerika ka nanao hoe ianao moa zany ry Esaela dia hoy izy zaho ty dia hoy Abnera tamin'ny mivily anao na amin'ny akavanana na amin'ny akavia ary zatovy anankiray sambory ka baboy eo anao sy ny aminy rehetra fa Esaela tsy nentiny vily fa nanentsika azy ihany ary ondray Abnera tamin'ny Esaela mivily anao fa za manentsika fa ataoko inona moa zay amely anao ikarapoka amin'ny tany ary ataoko hoana amin'ny fidiran'ny Joaba rahalanao nefa tsy nentiny vily ihany izy ka dia nasiany Abnera ny antsefa ndefina ny kibony ka dia niboroka teo an-damosiny lefina ary nikarapoka teo izy ka maty niaraka tamin'izay azy rehetra tonga teo amin'ilay ny karapohan'ny Esaela sy nafatesany dia mijanona ary Joaba sy Abisay dia nanentsika ny Abnera ka no tonga teo amin'ny tany avonina ame izy zay tandrefin'ny Giaia tamin'ny lalana makany amin'ny efitry Gibeona dia maty ny masoandro ary ny taranaky Benjamina niangona teo amin'ny Abnera ka ny foko iretoko ary nijanona teo tapon'ny avona anankiray ary Abnera niantso tamin'ny Joaba hoe handany mandrakizay va ny sabatra tsy fantatrao va fa hangidy ny afaran'izany ka mandra-paoviana no tsy ampivereninao ny olona tsy nentsika ny ralahany ary hoy Joaba raha velona koa Andriamanitra raha tsy ilay teninao dia efa lasa nody anarena avokoa ny olona ka tsy nanentsika ny ralahany akory dia nitsoka anjomary Joaba ka dia mijanona ny rehetra ary tsy nanentsika ny Israely tsony na niady tamin'ny tsony izy ary Abnera sy ny olona nandeha nandritry ny alina nakany amin'ny tany ay dia nihitany Jordana ka namaky amin'ny bitrona rehetra ka dia tonga tao Manaima izy ary rehefa niverina Joaba avy nanentsika ny Abnera dia nivoriny ny olona rehetra dia 70 lahy ihany mba amin'ny Asaela no tsy teo amin'ny mpanompony Davida fa ny mpanompony Davida efa nahafaty 80 sy 300 lahy tamin'ny Benjamita sy ny olona Abnera ary Asaela dia nentina ka nalevina tao amin'ny fasandrainy izay tao Betlehema ary Joaba sy ny olony nandeha mandritry ny alina ka dia tonga tao Hebroma vao nazava ratsy ny andro pasteur ya na tantara ohatrany hoe somary mampalala kely ihany pasteur satria raha tsorona ilay izy dia ny taranaky Joda sy ny taranaky Benjamina na ny Israely ray manontolo no ny fampifahavalo teto ary ny zavatra mahavariana moa zany tao anatin'izay adiny zareo zay dia tena ny famono mihitsy
tena ny famono tena ny fandatsadra mihitsy a ny fifanandrinany reto rano heverina dia hoe piraitapoka nefa dia ny famono fato izy le fitenenana ary dia maromaro tsy haiko hoe miposikenjato le olona maty teo araka ny fitantaranao azy teo zany no viseon'olona resaka teto ina moa ny antony natonga an'io fahafatesan'olona maro pasteur zany hoe tao anatin'le fifandraisan'reto hoe fianakaviana ray ihany Israely sy ny Joda ny fananina ny famono raha ny marina zany loharano sy ny fototry izy io dia mbola tao amin'ny fitondran'ny Saoly foana tao amin'ny Saoly ihany zany vokatr'ilay fahotany Saoly foana no nahatonga n'io zavatra io satria raha ohatra ka mijery tsara zao tsika eto pasteur Alvarez dia misy zavatra anankiroa eto misy zavatra anankiroa mazava tsara ny iray voalohany a dia izy ny baiboly manao hoe rehefa afaka izany ozy Davida dia nanontany an'i Jehova hoe hiakatra any amin'ny fokon'ny Joda va zany hoe i Davida dia tsy nanomboka zavatra anankiray mihitsy ratsy ny feo an'Andriamanitra no niteny taminy ny baiboly dia milaza manao hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no nahapirisika azy hoe mikary ianao dia mbola nanontany Davida hoe aninina no hiakatra dia namaly indray Andriamanitra ohatrany hoe ny olona miresaka amin'ny sakaizany mihitsy aninina no miakatra ndanao izy miakatra any Hebrona dia zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no nitarika ny Davida nametraka ny Davida ary zay foana ny mahatsara an'le hoe manaja n'lay fansoran'Andriamanitra anao ianao lay osotr'Andriamanitra zay napetraka Andriamanitra ao anatinao a dia tsy maintsy mitondra ny olona anankiray eo amin'ny fisandratana izy io ny pasteur Alvarez ary tsika moa dia mampirisika foana hoe ny olomba ositra anankiray raha tena Andriamanitra nanositra azy pasteur dia tsy lentika mandrakizay na dia ezahanao alentika aza io olona io a dia tsy milentika mihitsy io nisy vanim-potoany Davida nienjehan'ity Saoly ray ny Esiboseta ity dia nezahany novonoana dia nisy fotoana ary izy nitsoka tany Ziklag araka lesitsika teo farany teo a ary tany amin'ny tanin'ny Filistina ny afina tany kanefa dia tamin'ny fomba mahagaga mihitsy no namerenan'Andriamanitra azy indray ho ato amin'ny tanin'ny Joda ato amin'ity firenen'ny Joda ity zany zany manaprofo hoe lay ositra tao amin'ny Davida na dia nenjehan'ny Saoly azy izy dia niaraka tamin'ny tany foana le ositra fa tsy hoe nijanona tao amin'ny toerana anankiray ary zay ny mahazava-dozany hoe manenjika olomba ositra anankiray pasteur raha ny olomba ositra ka tena olomba ositra no Andriamanitra nanositra ny olona io ka io no enjehana olona anankiray pasteur dia le olona manenjika azy Andriamanitra no miady taminy i Davida anie tsy niady tamin'ny Saoly i Davida tsy nandatsadrahan'ny Saoly fa Andriamanitra mihitsy no niady tamin'ny Saoly namarana ny tantaran'ny Saoly ny farany sarotra ny miady amin'ny olon'Andriamanitra mbola ivelenantsika eo zay fa sao dia adiniko ty resaka ty oza teo hoe ny zavatra anankiroa teto i Davida no tarihany fanan'Andriamanitra natonga azy mipetraka teo amin'ny tanàna atao hoe Hebrona tetsakilany kosa nefany a dia anisan'ity Esiboseta ity zay tsy voatendrin'Andriamanitra velively tsy voatendrin'Andriamanitra fa ny eritseriny dia hoe andimby an'ny Saoly rainy fotsiny dia i Abonera no nametraka azy indray teo amin'ny toerana ny any Abonera moa zany amin'ny mahakomandany miaramila azy dia manao ny asany amin'ny miaramila azy fotsiny izy satria zay ny lalàna zay dia mametraka azy fotsiny ao fa ity Esiboseta ity a dia tsy avy amin'Andriamanitra tsy Andriamanitra mihitsy no nametraka azy teo ary zany natonga ny hoe nikorotana ambony ambany ny zavatra nataony ny fandaminana ny fitondrana zay nataony na ny vahoaka netany dia nikorotana ambony ambany io pasteur na orinasa na firenena indrindra fa fiangonana rehefa tsy manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny mpitarika anankiray ny leader anankiray ao anatina fikambanam-pivavahana anankiray fa mandeha ara-nofo ary raha ataoko hoe mbola velona ny Abonera ka i Abonera no ametraka anao eo amin'ny toerana dia zao tsy maintsy enjereo no ndray androany tsy maintsy enjereo no ndray androany fa raha Andriamanitra no mametraka olona eo amin'ny toerana anankiray nanositra olona eo amin'ny toerana anankiray dia tsy ho voaongana mihitsy ny olona anankiray pasteur zany eny mahatonga le hoe misy mpanompon'Andriamanitra na pasteur mipetraka amin'ny toerana anankiray dia naongany olona satria Abonera nametraka azy teo mbola velany zany Abonera mazava ho azy fa raha Andriamanitra nametraka azy teo pasteur tahaka n'ity Davida ity zay nosorany Samuel
zay nosoran'andriamanitra mivantana tamin'ny alàna samoel de tsy azo aongana mandrak'zay mandrak'zay ary andriamanitra mihitsy aza nanao fanekena sy nivoady fa ny fanjakany davida de tsy ho tapitra mandrak'zay fanotarana no andimby azy zany ny atao hoe olom-bosotr'andriamanitra pasteur Alvarez ary tsika de mampianatra aza zavatra foana hoe ny loharanony fahasoavana sy ny loharanony fitahiana de avy amin'andriamanitra foana fa atan'ny ankilany kosa ny loharanony ozona sy ny loharanony fahafatesana ny loharanony fampitehana sy ny faharavana de avy aty amin'ny ray aman-dreny tahaka ny Saoly zay nametraka poison ho an'ny taranany faramandimby no nakanesany pasteur tany amin'ilay vehivavy manao azy solin-javatra zany hoe nroahankaray ny vehivavy manao azy solin-javatra io taty aoriana nefa de niresaka tamin'ny mpanompo sampindra izy ary de mitondra ozona ho an'ny taranany faramandimby de ho hitantsika moa aoriana kely eo fa mbola tsy tongalina lesitsika hoe inona ny faran'ny tantarany Saoly sy ny taranako Saoly pasteur Alvarez vokatr'izay loharano maloto izay loharano maloto tokoa no niporan'ny Saoly pasteur zavatra mahavariana de zao pasteur apatsivira kely ny tantara hoe i Samoel nanosotra ny Davida mpanjaka na de mbola mpanjaka azy Saoly ary ho an'ny olona mitazana pasteur de hoe amin'ny fomba hoana ry no anjakany Davida amin'ny Israely fa Saoly tia sady lehilahy mahery ny mbola tanora no matanjaka be no mba lehilahy voahosotra ihany koa raha ny zava-misy zavatra nitranga de hoe tsy anjaka mihitsy i Davida ary Davida dia niala voatery tsy maintsy niala teo amin'ny tanin'ny Israely dia noroahana zany izy nakany amin'ny tanin'ny Filistine de tany Davida nandalo ady be pasteur nandalo fanenjehana Davida na de atao anatin'ny ady aza pasteur natao anatin'ny fanenjehana mivaivay ary fimpiry moa ny saika tratra ny Saoly ary saika maty nandositra teo alohan'ny Saoly izy Saoly koa nisy fotoana mba saika tratra ihany fa tsy mivonony fa izy tena marina nandositra tany amin'ny tany Filistine tsy nahita fotoana mba nitsarana mihitsy nandalo ady fa zao nagagan'io Davida io pasteur tany amin'ny fantosirany tany anatin'ireo ady ireo Davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany mbola tsy mpanjaka izy no nanoratra ny salama nanoratra zany misaorany Jehova ny fanahiko ohatry nanomboka sotra ny tompo izy na de tao anatin'ny ady be na nanome voninahitra an'Andriamanitra na de tao anatin'ny ady be zany koa mila naratsika zany hoe ao anatin'ny ady venao de mbola mahavita misaotra an'Andriamanitra sarotry ny devolana izy mahitanao mitomany enao zao mahita enao zao amzao tombo vao 2020 zao tonga de ozana hoe ny fiainako tsy miova mihitsy malotsy ny hoe tsy manam-bola mandalo ady korotana tokantranoko hoe marary mitary rainy ianao miantsoantso ianao mitomany ianao zao ve sisa ny afaran'ny fiainako de amin'ny fotoana iny ianao de za milaza aminao fa mifaly ny devoly manao balina ny devoly mandihy mihitsy ny devoly mahitanao mitaraina sy mitomany zay zavatra aoko fantatrao zay fa Davida tsy mba nisy fotoana hoe nitaraina nitomany da vojeo Andriamanitra fa injeha Saoly dada sy mama dada vojeo tsy nitomany zany Davida tamin'ny dada sy mama pasteur satria ninjena fa name voninahitra an'Andriamanitra foana izy na de ao anatin'ny olana ary teto zao Davida de lasa mpanjaka de ny Davida le fivavahana manko tsy aitraitra pasteur tsy hoe isan-kalady ny isan-kasabotsy ihany makany am-piangonana de zany vita zanako de aveo mitoy ihany ny fijaliana fany azy tena fiainana mihitsy le fiarahana amin'Andriamanitra ka na fotoana izy mandalo olana de mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana izy tahin'Andriamanitra mbola mahay misaotra an'Andriamanitra ihany amin'ny fotoana izy mandresy mbola mahay misaotra an'Andriamanitra ihany fa impitsika isanao mba nahay misaotra ny tompo to anatin'izany izy moa tsy mahay mideran'ny tompo raha ao anatin'ny fifaliana pasteur hoe rehefa mitehaka anao ny olona rehefa manandratranatra anao ny olona rehefa miresaka amin'ny zavatra tsara nataonao ny olona izy mony tsy anao aleloia so falifaly am'izany fa rehefa mandalo ady ianao mbola vitanao ve mame voninahitra an'Andriamanitra fa raha amin'ny fotoana ianao mandalo ady iny mame voninahitra an'Andriamanitra de zao volazany ten'Andriamanitra ny amin'ny salamy faraiky amby sivifolo pasteur manao hoe satria zany raketo amin'ny fitiavany de hanandratra azy Davida de tsy nijanona tao anaty ady pasteur tsy nijanona tany any amin'ny fandosirana izy ary ny teny fikasana ho lasa mpanjaka ianao de tsy maintsy tanteraka teto zao Davida marina ho mbola tsy tanteraka 100% izy lasa mpanjaka fa tao amin'ny fokony Jodael zany hoe ray amin'ny roa amin'ny fanjakana folo zany hoe 2% zany 20% amin'ny fitondram-panjakana no azony de zao hoe na de mbola tsy tanteraka zato isan-jato azy le teny fikasana fa fandalam-pahatanterahana kosa le izy manomboka hita zany ka io Andriamanitra io zany pasteur rehefa nanao teny fikasana hoe
mandehana am'izao herina zao momba anao aza meritreritra foana zan'Andriamanitra ao na de mandalo am'loha salako mifahafatesana ary ianao de aoka tsy atahotra ianao fa za miaraka aminao fa soavana miaraka aminao raha itenin'Andriamanitra io ny fikirinao ka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra maroso hatrany ianao mafana fo tena miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao fa matoko sy marina io Andriamanitra io paster tsy maintsy mpandresy ary tsy maintsy tanteraka aminao ny promessen'Andriamanitra ny projetn'Andriamanitra ny programmen'Andriamanitra ho an'ny olona mifikitra paster. Zay mihitsy pasteur Alvarez matony teny fikasana anankiray voasoratra atao anatin'ny baiboly dia natao atsika zany teny zany ary ny fahatanterahany zany misy apahany amin'ireny teny fikasana ireny tanteraka rehefa ny an-danitra fa ny akamaroan'izy ireny dia tokony hoeto ambonin'ny tany zany ny fahatanterahany zay rehetrarehetra izay iverenatsika lay lesona teo zany pasteur Alvarez oza teo hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ten'Andriamanitra nanositra azy de tanteraka tokoa lay boky ny obolany toko faefatra ny valambe folo hoe fa ny lalan'ny marina de tahaka ny fipoakandro maraina zay mihamazava mandrapita tao vonan'ny andro zay zany lalan'ny marina zay ary de ohatr'izay mihitsy ny any Davida teto i Davida tsy niezaka haka fanjakana fa niezaka nanaraka ny plan na ny drafitra sy ny programa an'Andriamanitra ary zany natonga azy nanontany aloha teto hoe hiakatra ho any amin'ny fokony Joda ve za natonga azy nyteny an'io izy tsy niteny manao hoe anjakany amin'ny Joda fa hiakatra ve zaho satria tamin'ny vanim-potoana io mbola avy tany amin'ny fokony tany amin'ny tany Filistina izy de tsy miomana hoe anjaka amin'ny fokony Joda izy de ozy Andriamanitra miakara any aninona nefa niakatra de mandana ozy makany Hebrona rehefa tonga tao Hebrona indray izy nefa zany pasteur dia ireo olona tao Hebrona ireo ny lehilahy tao Hebrona ozy ny baiboly de nanositra indray any Davida ny fanosorana moa zany mazava ho azy pasteur Alvarez indrindrandreo hoe David zany no sorana dia tsy fanosorana petatoko zany satria Davida zany ny loharano ny razamben'i Jesosy Kristy tompo aran'olo dikan'izay tsy hoe fanosorana petatoko ny teto fa teo ambany fitarihany fanahy masin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra mihitsy zany no nanositra azy teto moa ve tsy ampy lay ositra ndraisy ny tamin'ny voalohany moa ve tsy ampy lay fahefana ara-panahy ndraisy ny tamin'ny voalohany fa ny marina de izao pasteur isaky ny avy mandresy ny olona anankiray isaky ny misy dikana vaovao ataon'ny olona anankiray de tokony hitombo ny ositra ao anatiny tokony hitombo ny fanomezam-pahasoavana ao anatiny eritreretinao hoe tsika zao nandritra n'izay 520 sy 900 andro zay nandritra nyty taona 2019 ty dia misy mpanompon'Andriamanitra mety ho pasteur mety ho mpino mety tsy haiko hoe ina toerana misy ao anatin'ny fiangonana matsapa ao anatiny izy hoe misy fiamorana ara-panahy misy fahasoavana ny ala ary sanatria ny vava aza mety lay ositra mihitsy no ny ala na hoe niendaka fa tsy zay ny any Davida teto fa arakaraky ny nandehanany taona sy ny volana de nitombo lay ositra tao anatiny de jereo tsara pasteur Alvarez fa rehefa voaositra Davida teto lay ositra fanondroany zay noraisiny io no nametraka azy ho mpanjaka arabaky teny mpanjaka arabaky teny tao amin'ny fokony Joda nandritra ny 7 taona sy tapany zay zany nanjakany Davida tao Hebrona tamin'izay fotoana zay de raha manaraka tsara n'izay logika zay zany tsika hoe isaky ny misy taona vaovao de mitombo ny ositra ao anatinao zany ane pasteur ny hitanao le ny dikany hoe tsodrano amin'ny teny vahiny moa izy de mitovy ihany ny dikany hoe tsodrano sy fitahina io samy bénédiction daholy na blessing mitovy ihany ny dikan'le izy de ny mpanompon'Andriamanitra de mitsodrano na hoe mamafy fitahina na ihany koa aza hoe mamafy fahasoavana sy ositra ho an'ny mpino dikan'izay zany rehefa miova ny taona de tokony miova manaraka zany ihany koa ny fahasoavana andraisin'le olona fa maninona ny misy olona tsy mety miova mihitsy
maninona ny misy olona vao mainka miletika rehefa miova ny taona, maninona ny misy olona raha manao karazana inventaire izy nandritra ny taona iny andro be lehibe nandritra ny taona lasa iny de manao inventaire de rehefa jerena ohatrany hoe fatiantoko ara-panana ho hita, fatiantoko eo faravampiainana no hita. Tsy voatery ho zany daholo akory tsika rehetrarehetra fa misy apahany betsaka ihany tratrany zany zavatra zany. De raha ny marina pasteur ity dingana na rahan Davida ity no tsy ampy tao anatin'ny olona, zany hoe ringana ny olokorozy no tsy fampiny fahalalana zao baiboly, zany hoe tsy nitombo ilay fahasoavana tao anaty, tsy nitombo ilay ositra tao anaty, fa raha mitombo ilay ositra tao anaty de za milaza aminao fa tsy misy olona hoa rendrika zany pasteur Alvarez. Ary zany ny zavatra tokony hokatsahana am'izao andro fety izao, tsy zao andro fety zao no saratidiny zany no de hamotika ny fahasoavana zay miraisinao teo anatren'Andriamanitra ka ivary lava mitoka, ivary lava misotro labera, ndeha ampiaraka na ndeha hanao balle na ndeha hamonjy karazana fetifetiny zao tontolo zao zay nimba ny ara-pananao nefa ianao pino, nefa ianao mpanompon'Andriamanitra. Za de milaza amitsika hoe nandritra ny taona lavabe, andro lavabe anao nangataka tamin'Andriamanitra tany amin'ny fiangonana maro samihafa hoe ho ampifeno hery, feno fahasoavana, nanentsika karazana mpanompon'Andriamanitra ianao, ao metro an-tanana ny lohako mba hitombony fahasoavana. Dia ao anatina fety kely mandalo saratrin' zany mihinana tsy tokony hohanina, misotro ny tokony tsosotrona, manao tsy tokony atao, de miala io fahasoavan'Andriamanitra io, vototra io fahasoavan'Andriamanitra io. Misy mantsy pasteur sasatry ny miarina mandritra ny volana février hatreo amin'ny volana desambra izy mafana fo fanompoana tompo. Desambra ray manontolo izy natapatapaka ny desambra hatramin'ny farany taona na voalohandohan'ny taona eo manota fotsiny ray aloha, manota de misotro de manao fanao zao tontolo zao de avy eo ndray mibebaka ndray isa-taona de aiza moa re olona aiza nisy fahasoavan'Andriamanitra tonga am'zany, nahoantsika hoe de hotahin'Andriamanitra le am'zany, tsy hotahin'Andriamanitra le am'zany mihitsika. Fa ny Davida mpanjaka pasteur Alvarez arakaraky ny fiovan'ny taona no nahatonga anazy tena hoe nanana fahamatorana ara-panahy. Ndao ane ho jerentsika misy zavatra eto, misy karazana filokana kely nitsapany Davida ny ositra tao anatiny, io mantsy azo testena iny fahasoavana ao anatinao azonao testena eo amin'ny andininy faharoambe folo vatriko le izy ozy izy manao hoe ary Abnera zanak'Nera sy ny mpanompony Isiboseta zanaky Saoly niala tao Mahanaima ka nakany Gibeona, ary Joaba zanaky Zeroias sy ny mpanompony Davida nivoaka ka niona tamin'ireo teo amory ny Kamory tao Gibeona, ary samy mipetraka tao amin'ny lafiny Kamory avy izy. Ary hoy Abnera tamin'ny Joaba, masiny ianao aoka hitsangana zatovo hanao kilalao eo anatrehantsika. Ary hoy Joaba, aoka ary izy hitsangana de nisy nitsangana ka anita 12 lahy tamin'ny Benjamina zay an'ny Isiboseta zanaky Saoly, ary 12 lahy kosa tamin'ny mpanompony Davida. Ary rehefa samy nifanavika ny fampiazon-doha ka nifandefitehezana tamin'ny sabatra de niarany karapoka koa izany manaovana izany fitoerana ao Gibony zany hoe Helkata Hazorima. Ary mafy niady tamin'izany andro zany, ary resy teo anoloan'ny mpanompony Davida i Abnera sy ny lehilahy amin'ny Israely. Jereo tsara le nandalo karazana ohatrany hoe test lay ositra tao amin'ny Davida teto, le niraisiny tao ositra faharoa zany io tao arina nandavony any Goliata. De zareo ny pasteur any kilalao fiheveran'ny i Abnera sy Davida teto sy Joaba zay le izy teo. De nakana 12 mirahalahy avy de rehefa lalao teo ry zalahy de avy eo ny fandefina teo famono tampoka atreo ndray zany. Ary rehefa ny famono karakitra ny gidragidra, io zay ny maharatsy an'le milalao koa io zany maharatsy an'le milalao ndray miady ny mpanompony tompo. De rehefa niady de resy teo anoon'ny mpanompony Davida sy Joaba ny ekipany Abnera. Nefa lazaiko aminao fa zany Abnera zany de commandany miaramila matanjaka be zany. Ary raha ohatra ka jerena i Joaba sy Abisay teto raha le Asaela, marina fa lehilahy matanjaka sy ady manana ny maizy azy reo, fa raha eo amin'ny traikefa zany traikefa niady de mbola ariny Abnera lavitra be reo pasteur, satria ty Abnera ty zany de olona ary fomba tamin'ny fitaovam-piadiana. Raha ny marina zany de ohatrany hoe mbola taty amin'ny Abnera ny akamarony ny miaramila, ao amin'ny Abnera ny akamarony ny fitaovam-piadiana mahery vaika raha ho raisitsika am'izay le izy. Fa taty amin'ny Joaba sy taty amin'ny Davida mbola tsy nisy azay loatra, fa taty amin'ny Davida zany lay ositra
lay fahasoavana zany taty am davida de rehefa raikitra ny ady a de nampalahelo fa maty teo anoloany ny mpanompony davida sy joaba avokoa ny mpanompony iabnera ary nitsoka nandosotra daholo aza le miaramila ny abnera rehetrarehetra ina moa natonga ny zavatra io raha ohatra ka azavaina l izy zany de tsotra be hoe no lay fahasoavan'andriamanitra sy lay ositra tao am davida ary zay mahatonga samy teny ozy a hoe ny olonmbo ositra anakiray tsy mety raraka eo alohan'ny fahavalony ny olona voositra anakiray tsy mety milentika zany pasteur zany ny tokony hoe ikolokoloana sy ampitomboana lay fahasoavan'andriamanitra sy lay ositra ao anatintsika ka tsy anaovana kilalao pasteur tsy anaovana kisankisango hoe sanatrean'zany nde anoto ianao satria fety ny andro fa mila azominy zay fahasoavan'andriamanitra zay mila tazominy zay ositr'andriamanitra ao anaty a izay ary zay ny fototry ny fombiazana zay ny fototry ny fandraisena raha ny marina de zao rehefa nanentsika an'ireo olondreo davida ka nantositra i abnera dia namitra-pihavanana ny abnera e marina fa nisy lehilahy anakiray atao hoe asaela maty ny abnera le rahalahy abisay sy joaba fa ny marina tsy de hoe fanahininy le abnera loatra namonana izy io fa tia mitra-pihavanana izy be andeo ranga tsy mifanentika fa efa resy eo anoloanareo zay a nareo fantatray fa matanjaka nareo fantatray fa mahery a nareo tena nosoran'andriamanitra hitanao am'zany pasteur fa ohatra fotsiny hoe miatrika fiainantsika azo atao tsara ny mandresy ohatra hoe atao anatin'ny tokantranonao ato a mety marary lava nareo mianakavy sanatria zany marary kibo ny ankiray de marary antony anakiray de fanipanina ny anakiray de tsy marary vavony ny anakiray de tratrany mosavy ny anakiray de ohatran'ny ery nefa tsy valapandro be re ambony fandreny re maharetana anatin'ny tokantranonao za de milaza marina aminao lay fahasoavan'andriamanitra sy lay ositr'andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao mihitsy ny tsy ampy de lasa andairany karazana olana rehetrarehetra io nao de resy eo an'lohan'ny fahavalonao azo atao tsara pasteur alvares ny mandresan'zany atao hoe trosa lava tsy fisina lava fasairanana arabola lava azo atao ny mandresan'zany inona ny fomba entina mandresan'zany lay ositr'andriamanitra ao anaty lay ositr'andriamanitra ao anaty lay fahasoavan'andriamanitra ao anaty de mitarika na hoe misarika manitona fitahin'andriamanitra be lehibe ary manapotika reo hoe ratsy tavela ao anatina tokantrano anakiray zay sekren'io pasteur zay zany ny zava-miafy ny atao hoe fandresena zay zavatra zay de eto ihany koa ny zavatra tsapa eto amin'ity andalatsoratra masina zay novakitsika teo tya raha mijery tsatsika zany lay fahamarinan'ny tenin'andriamanitra pasteur alvares de ohatrany hoe ny fomba nanjakany davida de nandady tsy kelikely nandady tsy kelikely izy tsy niezaka aka fanjakana fa niezaka nandeha araka ny sitrapon'andriamanitra io azy zay foana pasteur atao amin'andriamanitra de toeran'ny fanompona fa tsy toeran'ny directeur belebe nanay ny mpanompon'andriamanitra mipetraka amin'ny toeran'ny directeur hoe za directeur an'ity fiangonana ity za directeur an'ity fikambana-piovana anakiray ity fa ny marina zany jesosy de niteny manao hoe zay te ho lehibe aminareo no mpanompon'izy rehetrarehetra ary zay teo ambony de tsy maintsy manetry tena izaniza te hisandrana de tsy maintsy manetry tena zay ny lalana atao amin'ny tompo pasteur alvares ka natonga ny davida ohatrany hoe tafapetraka tsy kelikely teo am'le toerana le fahaizana manompo akoatrany hoe fahaizana manompo a de manome toerana ho an'ny hafa davida ny tsy niady mivantany e teto tamy goliata fantany fa tsisy aresan'ny goliata raha tsy izy de izy no niady tamy goliata fa teto a tsy de izy loatra aloha miady mivantana fa nanome anjara asa fanompona ho an'ny ralana izy ho an'ny joaba sy ho an'ny abisay zany hoe manome toerana ho an'ny hafa fa tsy tia tena manome fanapahana ho an'ny hafa fa tsy izy daholo nanapaka ny rehetrarehetra io ary taony nomban'andriamanitra azy a de lasa mahay mitantana be zany hoe ty davida ty zany pasteur dia sady olona feno ositra feno fahasoavana nanana ataoko hoe faiza mitantana na tao anatin'ny fotoana fo de nahazo tsaiky mety nahazo doctorat tamina resaka gestion izy amin'ny resaka faiza mitantana ary de tena nahatalanjona mihitsy satria resy teo manoloany daholo ny fahavalony pasteur alvares mitena an'le resaka ositra tamin'ny davida ianao pasteur de zao no voalazany tenin'andriamanitra tamin'ny salamy fahatelo ambiroapolo andinin'ny fahadimy tapany faharoa de misy ten'andriamanitra tahako zao manositra diloilo lohako ianao
ny kapoka kofeny de feny manisitra dililolokinao za dia manamarina le teninao teo hoe marina fa ny lehilahy tamin'ny Juda rehetra no nanositra ny Davida fa tena marina Andriamanitra mihitsy nanositra azy ary le ositra atao amin'ny Davida pasteur satria Davida zany a sady mpanjaka izy teto no ray mpianakaviana no lehibe any tafika zany hoe le ositra atao amin'ny Davida io zany a niparitaka tany amin'ireo olona te mba fifezana te amin'ireo olona niara-ny asa taminy a na tamin'ny maramila na tamin'ny tokantrano na teo amin'ny firenena nampanjaka azy de anka nandray nisitraka sy nandray ositra avy any amin'ny Davida daoly a reto maramila reto zay natonga azy nandresy ohatra zany mihitsy eny amin'izao fotoana zao hoe misy lehilahy anankiray na ray mpianakaviana na lehilahy anankiray a na vehivavy anankiray mpitarika fikambanana na fiangonana de zao arakaraka ny ositra pasteur ao anatin'io mpitarika io a ny ositra ihany ko miparitaka amin'ireo mpiara-miasa aminy a olona mpamfifezana na mivady aman-janany satria le ositra zany tsy azony olona anankiray tazominao anazy rery raha mpitarika le olona anankiray fa tsy maintsy miparitaka zany io ositra io zany hoe tsy maintsy mifandray zany ianao rohatra zany ianao resaka fivavahana resantsika hoe amina lehilahin'Andriamanitra anankiray pasteur mpitarika de tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny lehilahin'Andriamanitra io ianao satria avy amin'ny alala any zany le ositra no mikorina pasteur de aveo miparitaka amin'reto olona miara-miasa aminy mandalo zany le ositr'Andriamanitra de eo zany mipetraka foana lay fanajana mila apetraka ao ho ana lehilahin'Andriamanitra anankiray a zay tena nosoran'Andriamanitra marina de mehoaja tokony hanajana azy izy a mivoninahitra tena apetrao a amin'ny ray aman-dreny azy zay a dia atonga le fahasoavan'Andriamanitra mikorina foana aminao be dia be le ny olona pasteur no mandray fahasoavana mandray fitahina fa rehefa azo le fitahina sy le fahasoavana dia adinonao ray aman-dreny adino ny olona loharano le fahasoavana zay niraisiny marina fa avany amin'Andriamanitra le loharano fa nandalo aloha tamin'le lolona ny fidin'Andriamanitra manokana no soran'Andriamanitra manokana le fahasoavana de tonga ny aminao amin'izao fotoana zao de amin'ny fotoana zany ianao manadino amin'ny fotoana zany ianao tsy mahatsiaro an'izay zavatra zay a tsy malala hoe nisy loharano ane ty zavatra ty a nisy loharano nipora amin'ny fahasoavana vanan'Andriamanitra de amin'ny lehilahin'Andriamanitra de tonga ty amiko a de zao raha manadino ianao de lasa tapaka le fahasoavana pasteur lasa tsy mitoly izy fa ijoaba de zao nifandray tamin'ny Davida foana de mikorina foana le fahasoavana rehefa avy nandresy joaba de nanao tatitra tany amin'ny Davida nitondra vaovao tany amin'ny Davida nifandray tamin'ny Davida mandrakariva anka dia nitoy foana le fahasoavana nepita zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe aza mahafoy fiarahantsika mivavaka zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe ny olona zay mitory teny aminareo de aoka azo fanajana voeny zany hoe misy zavatra tandrovanao zany zava-panahy tandrovanao ho an'ny olona tsy ara-panahy zany de zao tsy miraraha zany izy fa rehefa mahazo valim-bavaka fotsiny izy a de fa zay samy vita samy ala fa ho an'ny olona anankiray vonambola androsa vonambola igoka ny fahasoavana de zao makatoy ten'Andriamanitra mafantatra ny soratra masina teboka faharoa pasteur de tahaka zao resaka ny Abnera ihany ianao to pasteur i Abnera sy Asael i Abnera dia nandosotra rehefa aveo pasteur zay zany le tohitantara tamin'ny 1970 i Asael nanentsika ny Abnera ka nandeha fandeha nanentsika ny Abnera dia tsy mivily akory na tamin'ny akavanana na tamin'ny akavia i Abnera dia araka ny teninao teo hoe raha grade resana de général tsy haiko na firy étoile ataontsika hoe 16 étoile général zany izy tsy 4 étoile fa 16 étoile mihitsy angambany ty grade ty Abnera ty de nisy lehilahy anankiray mety manana grade na capitaine mety lehilahy anankiray nanentsika ny Abnera de ozy Abnera moa hoe dala raka ianao miverina fa aza manentsika anay ianao fa raha siko etony ianao ka maty de mbola nanentsika ihany Asael dala ho ianao miverina zany hoe nandeha fa fampitandremana zany ny Abnera hoe raha zao zavatra ataonao zao mbola tohizanao de maty ianao fa ndany ianao mivoalalana mitodi anao zay le mibebaka pasteur ho an'ny olona zay manaraka nyty fandarana ty de zao miala nena aminao Andriamanitra miantso anao Andriamanitra hibebaka mety angamy ianao mpanao mazy mety angamy ianao mankany amin'ireny dadarabe reny mety angamy ianao manao an'ireny fanafody reny mpivarotra ianao sady mivavaka ianao de tondrahanao ny tsenanao asianao fanoritana satria misy fifaninana le clientnao teto de mpivarotra ianao de lasa n'le client tsy ampinanao hitsy tsy manaiky ianao fa lasa hoe za koa malala olona may a de lasa mitady fanoritana ianao a misy isa-taona nareo de misy tsy haiko hoe makany amin'ny mpanandro foana misy fombafomba ataonareo zay mifamasitra amin'ny fanompo-tsampy a tsy ataonareo isan'andro izy fa ataonareo indraindray mibebay ianao am'zany faratsianao zany tahaka an'ty Asael ty hoe ndana mitodiky voa
elao zany zavatra zany fara mbola mitoy am'izany a de efa mampitranon'andriamanitra hoe ozy ny ten'andriamanitra hoe fahafatesana ny tambony ota fa fiainana mandrak'izay kosa nyfanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ny fahotana rehefa fikirinao tazominao andriamanitra zao misy olona zao mijery an'ity fandaran'ity pastera de zao ao anatina fakapana mavaivay izy angam zao fotoana zao rehefa misy karazany olona manko pastera rehefa mitombo miositra ao anatiny de lasa nanotareny io aza miova lasa mateo ty lasa misitona olona zany miositra zany le ositr'andriamanitra zany ka raha lehilahy ianao na vehivavy misosotra hoe maimira be anao de ohatra mitady lavina fakapana ianao mibeba ianao fa aza minaza malaiko tafiditra ao anatin'io fahotana mitady andavano satria raha miditra ao ianao de tahaka ty mahazo any Asaela ty fahafatesana tambony ota miverena mibebaangana ianao zay mandeha ty fandaran'ity raha misy fahotana mbola tsy mibebanao araroto zao androandro zao araroto ny fotoana inonao ty fandaran'ity mivaly lalana mitotivo aza mandalondalo tsony am'ireo olona zay mora mitondra fakapana aminao itsony asoro zavatra ao anatin'ny sainao mibeba ianao meny io tsy hainao manalana io e fa manaiky ianao tompo tsy mety zavatra ataoko ty a mibebaka ovay a Jesosy fa amin'ny fotoana ianao mibebaka hovelona ianao pasteur zay mihitsy pasteur Alvarez ary zay rehetra manatona an'andriamanitra tsy mba misy a ho lavo mihitsy a izany raha ohatra zany somary manao ny famotinantsika de manana ny tomba midiny lehibe ny fahenona ny feo an'andriamanitra tahaka ny nataony Davida teo rehefa nanao zavatra anankiray izy dia nanontany tamin'andriamanitra mihitsy aloha ngamby ianao zao am'izao fotoana zao mety hoe tanora ianao a iroso anatin'ny fanambadiana anontany ny hevitr'andriamanitra aloha hoe ahoana sy ahoana izy ty io mo tsy de mamenatra no miresaka hoe ny vady pasteur azo ataony mangataka vady amin'ny tompo melohany ny angatahan'ny ray aman-drenao azy sy anao aloha de angatao amin'ny tompo aloha mba satria lava be ny fanambadiana ary be lehibe ny olona tsy mahatojany izy ohatra amin'ny farany dia ela be zany izy ohatra ny anay zao fa 420 taona am'ty taona 2020 tsidika ty pasteur 420 nanambadiana ary mbola ho lava be ny ananana azy mbola lava be ka raha ohatra ianao zany tsy manontany hevitr'andriamanitra fa mitsofoka ao anatin'le izy dia misy telo volana enimbolana misy herinandro aza de efa potitra sady ao anatin'le izy ary misy aza dia mamoy fo raha toy ianao ko andeha hitady asa de anontanio tsara ny hevitr'andriamanitra aloha hoe sitrapon'andriamanitra ve ny andehananao any Koety a sitrapon'andriamanitra ve ny mbola andehananao any Liban na ho any Maurice ianao sy ny tompony malala azy ianao sy ny tompony malala azy anontanio hevitr'andriamanitra raha anohatra ka anangana orinasa anankiray ianao za moa miteny foana pasteur hoe eto Madagasikara eto be lehibe ny zavatra azo atao eto fa sokafy tsara ny masony sainao sy masom-pananao dia angatao amin'andriamanitra fa hanoro-hevitra anao andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay raha eo am'resaka fitantanana ray tahaka ny amin'ny Davida raha ohatra hoe mpitondra ianao mpitondra fanjakana na mpitondra orinasa na tsy haiko misy fikambanana hoentinao dia manontany an'andriamanitra tahaka ny nataony Davida tsy indray mandeha nanontany an'andriamanitra imbetsaka teny imbetsaka izy nanontany an'andriamanitra ary de manoro-hevitra azy isanandro mihitsy andriamanitra indrindrandrindra moa zany ny tena asa sarotra pasteur de eo amin'ny hoe fitantanana ny asan'andriamanitra na eo amin'ny fitondrana ny ankohonana ihany koa de manontany isanandro ny hevitr'andriamanitra ahoana ny fomba ataoko hitondrako ny ankohonako ahoana ny fomba ataoko hitondrako an'ity fiangonana ity satria misy olona ampiasain'andriamanitra fitaomana olona misy mpanompon'andriamanitra pasteur na rahalazy na vehivavy ampiasain'andriamanitra fitaomana olona fa to amin'ny eo io olona io de izy ihany miady amin'ireo olon'ireo avy eo de miparitaka andray olona io tarity ny olona io misy olona be lehibe valinjatony mibebaka de izy ihany avy eo manosika ny olona iverindalan'ny ray satria zay le anontaniana ny hevitr'andriamanitra rehefa manao zavatra rehefa mitarika olona zany pasteur satria ny olona tsy ho tarihanao amin'i Jesosy fotsiny fa ho tehirizina ho an'i Jesosy mihitsy mba ho voavonjy satria izay maritra hatramin'ny farany no hovonjena ary zany mahatonga le hoe ilaina lay mitombo lay ositra ao anaty mitombo le fahasoavana ao anaty Andriamanitra tsika mpanompon'andriamanitra mijanona eo amin'le hoe ny fanomezam-pahasoavako dia evangelista mitona olona ho an'ny tompo fa azo atao mianatra ho apôstôly azo atao mianatra be lehibe zavatra zay anarana pasteur afaka mianatra mampianatra ianao afaka mianatra ho evangelista ianao afaka na tsy fanomezam-pahasoavanao masy zany afaka ianarana zany de omen'andriamanitra anao zany avy eo zay ro tsara ny apôstôly Paoly raha ohatra tsika ianatra ny tantarany apôstôly Paoly apôstôly izy fa mpampianatra koa izy mpaminany izy mpanao délivrance koa izy ana koa izy mpiandry azonao mpitandrina mahery vaika ihany koa izy
satria ny epistily Paoly dia anisany manabe ny mpanompon'andriamanitra maro am'izao fotoana zao dikan'izay mpampianatra ny apôstôly Paoly ny efizy apôstôly tompo hitantsika mba hivavaka tsika hisaotra an'andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fampianarana izay noraisina teto androany a nianatra ny tantarany Davida izay sy Esiboseta lay osotra ao anaty a dia mitarika ao amin'ny fahombiazana noho izany dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a mba hitombony ny osotra ato anatiko ao anatin'ny pasteur Alvarez sy reto mpiaino mahafinaritra reto sy reto mijery reto a na eto Madagasikara anaty ampitan-dranomasina ity hitombo osotra ny ianao a mitombo fahasoavan'Andriamanitra ny ianao a za dia mivavaka Andriamanitra mba ho arovanao zay amin'ity faraparan'ny taona sy voalohandohan'ny taona ity a Andriamanitra tompo mba ho voatahiry le fahasoavan'Andriamanitra ao anatinay raha misy olona ao anatin'ny tsy fahasalamana ny tompo anay hikasika loharanomnaretina rehetra ao anatin'ny kibonao am'izao fotoana zao ao anatin'ny vatanao ao anatin'ny tenanao ray manontolo sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery ava Nazareta afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray eo amen amen ny tompo etantsika tompo ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma daholo vahiny tompotompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony manasantsika rehetra tompo